Siatry ny fampianarana kosa ary no isarahantsika amin'ny takarivan'ny sabotsy ity tao anatin'izay taona maro ny sin'ny sekoly collège privé l'école chic izay miorina eny Soamanandrarina eny tsara trano ny vokatra azo ambara fa tsy ambara telo ny vokatra tsara raha ny fanazavan'ny Italiany sekoly ny fahamatoran'ny fomba fampianarana eo ihany koa ny atsaran'ny fotodrafitrasa enta mampianatra ireo mpianatra. Voasokajy ho isan'ireo sekoly tsara fanabeazana indrindra ireo sekoly izay mahatafita ny mpianatra izay mandrato fianarana ao aminy ka isan'izany indrindra ny fahazoana zato isanjato amin'ny fanadinam-panjakana samihafa. Manamarika izany indrindra ny fahaizan'ireo mpanabe mampianatra ny mpianatra ka antoka izany ny fananana traikefa sy ny faharetana eo amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ireo ankizy mpianatra. Nisongadina aloha nandritra izay telopolo taona izay dia ny fivoaran'ny résultat scolaire tena azo lazaina hoe tena faratapony mihitsy satria nandritra ny 5 taona ny sesy 9 taona akory ny ala dia 100% foana ny valim-panadinana ara-panjakana io ny eo amin'ny examen de passage eo ampianarana koa moa dia tsy latsa-danja izay fa dia faly tokoa ny tenako satria miezaka tokoa ireo mpampianatra sy ny ray aman-dreny nanatotoana nazahoana izay valim-panadinana mahafinaritra izay. Isan'ireo sekoly izay niorina 3 taona lasa izay ny sekoly collège privé l'école chic eto Soamanandrarina. Tsy hain'ireo mpitantana ny sekoly ny tsy nideran'Andriamanitra nandritra izay 3 taona nanabeazana ireo ankizy malagasy misy 590 izay mandrato fianarana ao amin'izy ireo. Dia ny tsangam-bato zany dia ny fanorenana salle de classe anankiroa zany no ezahana atao marina fa feno aloha ny 12 salle de classe 12 kanefa ny anankiroa amin'ireo dia natao zavatra hafa fa tsy natao salle de classe ka zay zany ny hoe tsangam-bato mba hoezahana ho tanteraka dia manao an'izay salle de classe anankiroa zay ary koa fampitaovana amin'ny ara informatique noho ny fivoaran'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Notantarina tamin'ny fotoam-pivavahana araka izany ny fankalazahana izany tsangam-bato fa 3 taona ny sekoly izany ary mbola isy ny ezaka fanomezana fanabeazana mifanaraka amin'ny toetrandro ho an'ireo ankizy toy ny fanamboarana efitrano fianarana roa vaovao sy ny fampitaovana ara-teknôlôjia ny sekoly. Tao anatin'ny fanadihadinana koa tompolasy tokovavy no amaranantsika indray zany ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'izao takarivan'ny asabotsy izao azadiny mbola mamy fotoanantsika hatrany ny ekipany sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'ilay fandarana mahenika andiniantsika ny fiainan'ny malagasy na ny fiainana amin'ny akabeany ihany koa zany no voaboasina ao anatin'ity fandarana manokana ity aorinan'izao fampalalam-baovao zao no anarantsika izay fandarana izay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko veloma indray.